Behibesi avindrindra reny tompo, raitsy dony antso atsika ho mpanompo, andesika ne tsy tena akato, sailazany mba ho velona toko, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka iana, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ho velona zay mankatony teny, mandehana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana, ka tandremo mandrakariva, zay asainy ho tandremana. Buharama, Raya Mata.
hataminy anioka ho mandrakizay ifamela sy fandray ny fanasakana isika mba ho marika ny fihavanana asanareo zay epitrareo fa raha izay ka tsy atsony hataminy anioka ho mandrakizay ifamela sy fandray o arahaba rilabadreta soky sy sandy sy ray aman-dreny ndrepizahay fikamana vehivavy miarahaba na re manolona amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. aoka hiary vavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanavotra anay ary mpanahy masina anay, mivory eto amin'ity tranonao ity izahay mba hiheno izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafiny fanahy masina ny fonay, mba hiasany tenao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary tomboanay hihatsara isan'andro raha fitondran-tena masina ho henoinay anie izany. Ry Andriamanitra, sy ho tatirahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala, avia ry fandahatra isika ho Jehova, fa na dia tahaka anjaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ra-panary.
ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia ko anetry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy eloko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famiramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Ry Andriamanitra lehibe faminampo, izay nanota ny zanakolahy tokony ho fahampisoanay, mamonjafo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alala ny fananao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny tenanao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Matokianaka voavelany elokao, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Mino an' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Nahitrany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, aminareo anieny Tompo. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, mpanota manitra sy ory izay, fantatra ihany ny sitraponao nefa malemy izay, ka tsy mahatateraka azy, satria mahery loatra ny nofo, ary koa tsy avelany devolonay fahavalo masika toetra miadana izay. Koa dia mangataka aminao izay, ampidinao amponay ny fananao masina, hitokinay ny zanakao Jesosy Kristy, amin'ny finoana mafy, ka iankinanay amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany, inonay ny famelan-keloka amin'ny alalany, ary hitondrainay tena araka ny sitraponao ety ambonin'ny tany, mandra-pialanay finaritra ho amin'izao fiainana be fahoriana izao, amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay,
izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoko rentsika riavana ny tenin'Andriamanitra voalahatra amin'izao Alahady faha-20 manaraka ny Trinite masina zao. Ny voalohany dia izay ho hitantsika ao amin'ny bokiny Deutéronomia. Deutéronomia toko 10 ny andininy 12 ka hatramin'ny 120. Ary ny faharoa kosa dia ny epistily voalohany izay nisoratan'ny Jaona apôstôly. Jaona voalohany toko 2 ny andininy 7 ka hatramin'ny 17. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny, ry Israely ô, inona moa nolain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao, sy ny handeha amin'ny lalàny rehetra, ary ho tia azy sy hanompany any Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Tandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiako anao anio, mba hahita soa ianao. Indro any Jehovah Andriamanitra ao, ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra, ary ny tany mba amin'ny izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no ny raiketany fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany nandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin'ny izao anio izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mafy hatoka intsony ianareo. Fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony Andriamanitra lehibe sy mahery, ary matahotra izay tsy mizaha tavan'olona no mandray kolikoly. Manome ny rariny, ny kamboty sy ny mpitondra-tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana koa. Tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no tompoinao, ary izy no fikiranao, ary ny anarany no hiainanao, izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra ao, izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy matahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Ry malala, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela, izay nananareo hatramin'ny voalohany. Didy ela dia ilay teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no manazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafitohinana eo aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajambany masony. Manoratra aminareo zanaka, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo, satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza ty izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen.
korentsika indray ry havana ny filazantsara masina izay voalahatra androany dia izay filazantsara araka ny Matio toko 2:20 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 4:70 toy izao mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny fariseo no nandrefa nampahasiana ny sadoseo izy dia niangona. Ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy hoe ka nanao hoe mpampianatra nididy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany ny didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy zanaky Davida. Hoy Jesosy taminy, ka nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo, ka manao hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo amin'ny tanan-kavanana ambara-patonao koa ny fahavalonao eo ambany ny tongotrao. Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory azy. Ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Amen. Isika iaraka anaiky sy anambara ny finoana embonantsika ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raha tsy tomponao lanitra sy ary mino Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tompony na fanahy masina nateraka marevejy nijanona makasokozana nomboana tamin'azy Marta na Levi vidina tamin'azy Tsara Marta na Fate niakatra ao an-tany nipetraka ambany Pastora ary eny Tsara vela Tsima mino fanahy masina ny fiangonana masina manera izao tontolo izao, ny fiangonana masina ny famenaran-kely fitsanganan-kely amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen.                                                                             'Mirafiza ronde
Ravaka isika tompoko. Sotranao zay Jesosy hoe fa ianao mampahatra n'izao fitoreteny izao. Fa ao tokoa misy olona zay tsy hainay akory. Fa miandry anao tsy noho ny aretina ihany na noho ny fahasairanana. Fa indrindra ny fahadiso-kevitra. Fa zay mitady fahatsarana eto amin'ity fiainana ity, zay overin'ny fiainana nefa fitaka avokoa. Fa ianao manambara amin'izao filazantsara izao. Fa ny mahita anao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy noho ny fitarehan'ny fanahy masina ka manaiky izany. Zany ihany no manana ny tena tsara indrindra manomboka amin'izao fahavelomana izao, na dia miatrika loza, fahafatesana, ary miatrika aratsiny izao tontolo izao dia ny fitiavan-tena sy ny fiavonavonana, ary indrindra ny fanompo-tsampy. Ka io zay Jesosy io mba naiky hovanao amin'izao teny izao, mba ho tsara zay satria zay mitady ianao ny tsara, manaiky ianao ho Andriamanitra sy manao ny sitraponao. Ny anaranao tianay no angatana izany. Amen. Tenin'Andriamanitra zay omeny antsika androany ry havana dia zay ho hitantsika ao Marka 10, ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary noho nivoaka nakeny an-dalan'i Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandoalika teo anatrehany, ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, ino no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Fa Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra hanananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia hanaraka ahy. Dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany, ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manahoana ny asatro ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy nanao taminy hoe, anaka, manahoana ny asatro ny idiran'ny matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ry Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Toriteny ho an'ny sekoly Alahady, ity misy zatovo anankiray, lehilahy anankiray rakizy. Izay nahitany Jesosy. Ny fahitany ity zatovo ity tsy hoe hitany ohatran'ny maha-olombelona azy ihany, fa hainy hoe mpampianatra izy, ary ny fampianarany dia marina. Fampianarana ara-pivavahana no resaka eto, fa tsy ilay fampianarana manoratra. Ka hitan'ity zatovo ity fa nilazainy Jesosy amin'ny teniny dia tena marina, ara-tsoratra masina. Zany nahatonga azy hanao an'izao fihetsika izao izay mila tafintsika. Ka ny tafintsika voalohany amin'ity ataon'ity zatovo ity dia ny mahalala an' Jesosy no mpampianatra azy. Tahaka ny alalanao mpampianatra sekoly Alahady ho solotena Jesosy milaza ny marina. Inona no hanahafatsika an'ity zazalahy ity na tanora lahy ity? Miazakazaka.
ity tanoro ity dia pastora, ny atao hoe mpanapaka ny sinagoga raka izy dia pastora tahaka an'izao ama fiangonana antsika izao. Nafony ny fahamboniny amin'ny mahapastora azy ka nanao zay fanetretena lalina izy. Fanetretena voalohany nasehony dia mihazakazaka. Ny antsika ny olona mihazakazaka dia olona hafahafa ihany maika. Fa ny tena fiazakazahana eto misy zavatra tsy maintsy vonjeko, zava-dehibe amin'ny fiainako dia mihazakazaka manatratra azy. Manondro ny fanetretena zany raka izy. Zay tokony ho tahafinareo mihazakazaka raha mamonjy sekoly Alahady fa tsy milala ao an-dalana, satria miandra antsika araky ny hira natao teo dia miandra antsika Jesosy. Nisy tonokiran'izany teo. Fa mihazakazaka ninona? Hitazana lavidavitra ve? Tsia, te hiresaka amin'ny Jesosy. Io ny faharoa. Mihazakazaka mba hiresaka amin'ny Jesosy amin'ny mampaminany azy, milaza ny tenin'Andriamanitra, misolo tenan'Andriamanitra, te hiresaka. Rehefa mianatra sekoly Alahady, zany tokony fantatsika ray aman-dreny dia taomina ny ankizy hiresaka amin'ny Jesosy, na dia ny mpampianatra aza manome fanontaniana sy manazava leso, Jesosy miresaka amin'ny zaza izany. Fa ity zatovy ity amin'ny mampanankarena azy dia mananamana, fa ny namana niaraka taminy dia nafoiny. Ny mpianatra sekoly Alahady mihazakazaka manatona an' Jesosy sy te resaka aminy, mahafoy namana izy. Ny ataony aza mitaona ny namany hiaraka aminy, ary izy manatona an' Jesosy dia tsy mba natahotra, namenatra. Nisy olona nanatona an' Jesosy amin'ny maha olobe amin'ny fiangonana azy Nikodemosy ny anarany, fa menatra ny olona izy dia amin'ny alina izy niraisin'i Jesosy, fa tsy te ho hitan'ny olona manatona an' Jesosy raka izy. Isika dia atao amin'i Jesosy anatona azy, tsy atahotra azy, tahaka an'ilay zazakely tamin'ny heriny hoe natsony dia nanaiky ilay zaza, ary nataony teo ampovoan'ny olona, tsy mba nandaha mihitsy ilay zaza. Rehefa tena tonga teo amin'i Jesosy dia tia koa ny tafintsika aminy, mandoalika. Mandoalika. Ataoko ianareo, tsy mbola nisy nandoalika teo anatrehan'ny mpampianatra ho fanajana azy, fa mila mandoalika koa sika rehefa mivavaka manaja an' Jesosy. Zany no fihetsika tsara indrindra rehefa mivavaka, manaja azy amin'ny alalan'ny fandolena, tahaka ny andolena rehefa mandray homena sakafo dia ny fanasan'ny tompo. Fa ny tena voalohany, ny antony mahatonga n'ity zatovy ity anatona an' Jesosy dia ny tadiavan'izay tsara indrindra eto amin'ity fiainana ity, sy indrindra aorian'izao fiainana izao. Zany ny tadiavan'i Jesosy. Inona ary ny tsara eto? Ny tsara eto dia zao raka izy, ny mahalala an'Andriamanitra izay ampiavahan'ny Jesosy antsika aminy. Jesosy no mampiavana antsika an'Andriamanitra, ka ny mahalala an'Andriamanitra dia manatona azy rehefa ampahafantarin'i Jesosy. Fa Jesosy koa sy Andriamanitra naniraka amin'ny fanahy masina raka izy, dia ny asan'ny fanahy masina dia mitarika antsika hiaino ny feo amin'ny mpampianatra, dia Jesosy. Ny lesona androany ary, Jesosy no milaza aminao ny tsara indrindra, izay tokony tadiavinao. Ny mofo omeny dada na ineny aza ny tena tsara, fa Andriamanitra ivavahana no tena tsara. Atoy izy miazakazaka, menatra, aoka andoalika miresaka aminy, ary enoia malaanao izy. Amen. Malala zava-dehibe izay verimberina tamin'ny teny rehetra zay rehentsika tato ato. Inona zany iombonan'izany? Dia tsy inona fa mahakasika ny fitondran-tena kristianina, zay mahakasika zay tokony ataontsika manoloana n'Andriamanitra sy ataontsika koa manoloana ny namantsika. Dia zay ataontsika ao anaty eritreritrsika aloha, zay vao miseho amin'ny fihetsika ivelany, na ny hoe ny faiza mitondran-tena. Io anaty eritreritra tadiavin'i Jesosy io no avalitsika azy. Io tadiavin'Andriamanitra io, zay natao hoe fitondran-tena kristianina, valitenitsika ataontsika amin'Andriamanitra.
tadiavin' Jesosy. Ary zao ny fampaherezana antsika, ny mpianatra rehefa anao fanadinana dia mahatsiary malemy hoe avaliny marina ve, fa izay manaiky ho mpianatra Jesosy arak'izao lesony zao teny izao, avaliny marina ianao satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fanadinana sarotra indrindra zay lazain'i Jesosy eto dia milaza amintsika manao hoe moramora kokoa ho an'ny rameva ny miditra amin'inona vody fanjaitra. Rehefa eritreretin'ny olona nefa zany dia tsy ho tanteraka mihitsy, fa mihoatra ny olavitra zany ny asarotry ny manan-karena hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia raha izany no saitsaina dia sarotra amintsika ny eritreritra hoe iza indray ary novonjena, kanefa ny filazantsara hoe hain'Andriamanitra zay tsy hain'ny olona, hain'Andriamanitra ny mahatonga anao ao anaty fanjakany ka afany zany sakana rehetra zany. Ny valiny ary dia ity faiza mitondra tena tsara dia miainga avy amin'ny fanekenan'ilay Andriamanitra tsara. Io lay lazain'i Jesosy eto, Andriamanitra ihany ny tsara, ka io Andriamanitsika io mila adiditsika, tadiavitsika io Andriamanitra io. Fa izy raha tadiavitsika dia izy no efa manaiky iseho amintsika ato am-piangonana ao an-trano. Jereo tsara ne raha tena manaiky ianao fa Andriamanitra ne ny tena tonga aminao, ary zay ny tena marina, dia ho hainao ny mihazakazaka, mandoalika ary mihaino tsara ny fampianarana. Tahaka an'izay nataony Andriamanitra dia Jehovahandriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ny Eksodosy 7:7-7. Zao ny teniny ho Jehovah Tompo, andalo eo anatrehanao ary Mosesy mba aneo aminao ny fahatsarako ary ilaza aminao ny anarako. Inona ary no avalitsika amin'izany fanehoan'Andriamanitra ny tenany sy ny fanehoan'ny fahatsarany, indrindra ny filazany aminao ny anarany. Raha ohatra misy olona tononao dia zao no anontanianao voalohany, iza kay ny anaranao? Tsy zay ve? Fa Andriamanitra mbola tsy manontany akory ianao dia efa milaza ny tenany ho Andriamanitra. Zany ny fahatsaràn'Andriamanitra, tsy anontaniana vao manambara, fa na dia tsy mbola manontany asika dia izy milaza ny anarany amin'Andriamanitra azy hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany ny fahatsarana, fa izany teny lazainy zany dia marina manoloana ny an'ny hafa zay lazainy olon'Andriamanitra. Tsy mba marina izy, maika moa fa ny teny ambarany, tsy mahay mamorona izy, tsy Andriamanitra izy, fa zay amin'ny tany ianao dia ndrehaka izao fiainana izao no omeny ianao. Na ara-pitondran-tena dia asainy misotra ianao, mifoka, asainy manao fitondran-tena ratsy ianao, dia faly ianao, satria zany ny tena tadiaviny ity nofo ity. Fa ny fivavahantsika dia manoro antsika tsara, fa masina mankala ny zavatra ohatr'izany, tsy masina zany, ota izy, lasa fahotany zany. Dia lazain'i Jesosy tsara rehefa manazava izy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy, manao hoe aoko masinareo satria masina. Dia tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika tsara, efa novidian'Andriamanitra sika, noho izany ho ny Efesiana 5:1 sy ny 2, satria ianareo efa zanak'Andriamanitra, zay nataony hoe mahalalany. Aoka ianareo hiezaka mba hanahaka azy, ka ny fitondran-tenanareo dia aoka hiainga amin'ny fitiavana tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy, zay tiantsika ary nanolotra ny ainy ho antsika, hosorona, ho fanatitra velona zay masina sitrak'Andriamanitra. Zany no fahaizantsika mitondran-tena ry havana, zay tadiavina amintsika amin'izao teny izao. Mila mahafantatra isika, ny mahafantatra dia miainga avy amin'ny fitsapana. Ny fitsapantsika dia tenantsika manana fitaovana ananantsika dia ny taovam-pitsapana 5: ny maso, ny sofina, ny orona, ny lela ary ny hoditra. Io
mampiditra fahalalana ao amin'ny eritreritsika eo. Ampiasaintsika miaraka amin'Andriamanitra. Faiza mampiasana io no atao hoe fandraisana ny fitondran-tena marina avy amin'Andriamanitra. Inona zay fandraisitsika zay? Manana ny fiainana mandrakizay isika. Io no tadiaviny ity zatovo ity. Io no tadiaviny. Inona no ataoko andovako? Fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay ry havana dia lazain'ny Jaona hoe ny mahalala an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay ny rahany. Aoka ny masonao ahita, dia ozy izy ianao tsy hita ny masoko zany, fa ny masom-panahinao ne zany. Aoka ny sofinao andray tsara ny teny zay lazain'ity soratra masiny ity aminao, ka tsy ho piaino manadino fa ho piaino mpakato. Zany no avalitsika an'Andriamanitra izay tia atsika. Rehefa mahita an' Jesosy isika dia ny fanjakan'Andriamanitra no miditra atao anatitsika. Esoron' Jesosy satria izy ny ratsan-tanan'Andriamanitra mandroaka ny demoni atao anatitsika, roahany demoni, ary mitondra n'izany fanjakan'Andriamanitra zany izy. Lioka 2:20 ny 9:20. Ary rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra tsy avelantsika ho foana ny eritreritsika, fa raha avelantsika ho foana fotsiny ny eritreritsika miala ny demoni, dia ahita ny demoni hoe tsisy ninona ao amin'ny fon'ity olona ity, dia miverina izy mitondra namana firy? Namana 7 hafa indray. Ary nefa ran'ilay olona teo dia ratsy noho ny voalohany. Fa ny tena avalitsika amin'Andriamanitra amin'ny fanafahana antsika amin'ny demoni sy nitondrany ny fanjakan'Andriamanitra ao amintsika dia ny amelantsika hanana ny fahefany amin'ny fiainantsika manontolo. Hanana ny fahefany amin'ny fiainantsika manontolo. Inona no ateraka zany fananan'Andriamanitra ny fahefany amin'ny fiainantsika manontolo zany? Zany hoe ny fampianaran'i Jesosy no lasa ekentsika ara-piaritsika, ary ny fanahy masina no avelantsika manapaka. Ny vokatra zany ry havana dia ity: mibebaka isika. Mibebaka eto dia lazain'ilay teny ao amin'ny Deutéronomie novakiana tamin'ny 10 teo: forao ny fonareo. Inona natao hoe forao ny fonareo? Hialao ny fieremana. Inona ny fieremana? Izay rehetrarehetra manao ny fiainana ity, na fiara, na trano, na fahatorana, na tanjaka, kiriny mafy. Ka ina aka ny fitokinan'Andriamanitra any zavatoza. Atao hoe mahatoky harena. Ny harena tsy volan'ny amboana, ny fahatsare, na ny fahaizanao miteny, ny fahaizan-javatra, na ny havana, indrindra izay eritreretinao ao, tandremo mba tsy ho fikirinao, ka ampitovinao, andrianinao hitovy tahaka an'Andriamanitra. Forao zany, elao zany, avelao ny teny hanafaka anao amin'izany, avelao ny fanahy masina hanafaka anao amin'izany. Ny faharoa, ny hoe forana fo, dia indraindray tsika raha atao am-piangonana dia mihevitra fa manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'io asa fanimpony io. Io ny fitaka ataontsika tahaka ny any fariseo ihany. Rehefa mba manao fanimponato, manao chorale, miditra SPBM ohatra, nareo SPBM, dia te hevitra amin'izany fidirana SPBM sy ny fahazotoana mamonjy ny fotoana fikambanam-behivavy zany, dia ampy ho fatanterahana ny lalàna. Tsia esoro zany, aza manambaka ny tenanao. Zay le didy anankiray tsy eo amin'ny didy 10 lazain'i Jesosy eto, manambaka ny tenantsika, mamitaka ny tenantsika isika, ary te hanambaka n'Andriamanitra koa raha manao izany. Aoka esorontsika izany. Aza manao ny fanaovan-dalàna raha jiosy ho lalam-pamonjeny. Io no atao hoe forao ny fonareo. Fa aoka ho vahan'Andriamanitra mba ho lasa tena endrika Andriamanitra. Inona natao hoe manana ny endrika Andriamanitra eo anatrehan'ny fiarahamonina? Izay fitondran-tena ataontsika manoloana ny namantsika, tsy mba mizaha-tavan'olona. Malaky amin'ny malagasy foko 20 ny fampizaha-tava rehefa tena raikitra ny fitsokotokona. Fady zany. Ary amin'ny fitsarana no ny fitiavan-namana na ny fitiavan-tena dia manao kolikoly, volamena mpitsara, volamena amin'ny vavolombelona handainga. Tsy endrika Andriamanitra zany, fa ny endrika Andriamanitra tsy mizaha-tavan'olona,
tsy mandray kolikoly ary manoloana an'ireo kamboty sy ny mpitondra tena mahantra dia miaro azy ireo, manome rariny azy ireo, tia avahiny ka manome azy anina sy fitafiana, fa isika matity tsy manome raha tsy ny namantsika. Zany no ataontsika. Ko mitaona anao ty teny ty mba hanaiky tsara ny fanovàn'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba hafoy izay rehetra manodidina anao, mahatonga anao tsy hibanjina ny lanitra, fa eto an-tany mahatonga anao tsy hibanjina ny Jesosy, ary tsy hitondra mihitsy ny azo fijaliana, ary tsy hanaraka azy mihitsy, fa satritsika ho tamany eto amin'ity zao tontolo zao ty, hibanjina ny tany, tsy hibanjina ny Jesosy, tsy hitondra ny azo fijaliana, fa ratsy ty fivavahana kristianina ity, satria mitondra azo fijaliana amin'ny fialana amin'ny tsy fahamasinana rehetra. Fa zao ny teny androany izay manaiky ho faty raha ny amin'ity zao tontolo zao ty sy nyrehaka, zany no miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izany mahatonga an' Jesosy hitaona n'ity zatovy ty hoe mandehana amin'dio izay rehetra nananao, ko omeny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao, dia amin'dio omeo amin'ny malahelo, zany hoe miara-miaina aminy, miara-miaina amin'izany atao hoe fitiavana zany, izay tiany rahalahy no mitoetra amin'ny mazava, ho ny teny novakina teo. Ino zany mitoetra amin'ny mazava zany? Mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io no mampahazava ny alehany farany, io le tena olana sarotra indrindra, zay ny tena fanontaniana sarotra, hoe mba ho aiko ve ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy miaina izany, indrindra za zay mitoky amin'ity hareny ity zany. Dia ho ny teny filazantsara hoe eno ny fanovany fanahy masina. Fa raha isika dia tsy misy fahatsarana na iray akory azy, tsy misy azo atolotsika mba azotsika ahazo an'ny fanjakan'ny lanitra, dia ilay fiainana mandrakizay zany. Noho izany ry havana, aoka ho zava-dehibe aminao zany Andriamanitra zany. Tsy ny fahefan'Andriamanitra aloha ny voalohany, tsy ny teniny akory aza ny voalohany, na ny heriny, na ny voninahiny, na ny fahasambarany, fa izy tenany. Aoka izy tenany no ekentsika ho lara-pahamenany eo amin'ny fiainantsika, dia ahatonga antsika izy atahotra sy ho tia ary hanompo azy, ho lasa rainy mantra, ary lasa mpiankina amin'i Jesosy, sy mino lay arena be zay nataony olovanao any an-danitra, tsy mba hazanaka tsy ampy fitiavana sika ato amin'ny fiangonana. Zany teny zany ny tena fitiavana anao. Noho izany aoka ianao mba ho tena mahatoky amin'ny mahazanaka Andriamanitra anao. Amen. Ni
fanai masino midinyana Iteraka miainga Finurana Fitiavana Faretana Afiamina Apitu Nitenina Aujourd'hui, le sermon consiste à l'Évangile selon Marc chapitre 10, versets 17 au 27, au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, s'est mis à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre et s'en alla tout triste parce qu'il était très riche. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent très étonnés de ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres, « Mais alors,
tu peux être sauvé. Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Saint-Père, sanctifie-nous par ta justice, parce que ta parole est notre justice. Amen. Aujourd'hui, c'est fête d'elle, et comme les dimanches, il y en a 3 dimanches avant ce dimanche qui nous enseignent l'éthique chrétienne. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est tout ce qui concerne à notre conduite. C'est la définition générale de l'éthique. Mais spécialement, l'éthique chrétienne nous enseigne tout ce qui est nos pensées, notre conduite. C'est tout ce que nous répondons à notre Dieu, non seulement, mais par notre Dieu, par lequel Jésus nous requiert, et Jésus nous assure la possibilité d'apprécier et aussi de réaliser cette conduite chrétienne. Ainsi, la conduite chrétienne, c'est le bon comportement sur lequel se repose le seul bon. Le seul bon, comme Jésus nous dit, c'est notre Dieu. Si nous voulons découvrir la bonté de Dieu, venez découvrir cette bonté dans la Bible qui nous conduit à sa personne, comme l'Exode chapitre 33, verset 19 nous dit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit alors, je vais passer devant toi en te montrant ma bonté, et en proclamant mon nom. Ainsi, notre réponse à cette bonté de notre Dieu, c'est de l'imiter, comme le Lévitique nous enseigne, chapitre 11, comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint. Et le Nouveau Testament va plus loin en disant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2, au nom de Jésus-Christ, puisque vous êtes les enfants que Dieu a aimés, efforcez-vous d'agir comme lui, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, comme une offrande ou un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Il faut devenir alors une imitation de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus par l'inspiration de notre Saint-Esprit. Devenir des bons gens. Quelquefois, nous pensons la bonté, c'est notre jeunesse. La bonté, c'est être en une position sociale et religieuse, comme ce pasteur, chef de la synagogue. Et la bonté, c'est d'être riche. Ce n'est pas du tout la bonté. La réponse que Jésus nous offre, la bonté, c'est Dieu même. Dieu appelle des personnes qui recherchent vraiment cette bonté. Et cette bonté en Dieu, c'est la vie éternelle qu'il veut nous offrir. Si nous acceptons Jésus comme le chemin qui mène vers la vie éternelle, nous aurons sûrement cette bonté. Cette vie éternelle, comme les Écritures répondent en disant, cette vie éternelle, c'est la vision bienheureuse de Dieu, le Père, et la vision bienheureuse de Jésus, qui ne se sépare pas
du Saint-Esprit, tu veux remplir notre cœur profond. Il faut faire confiance à Jésus avec une foi ferme et s'appuyer sur sa souffrance et sa mort pour croire au pardon qu'il nous offre. Ce salut, ce même la vie éternelle, comme l'apôtre Jean le décrit, chapitre 17, verset 3. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, il faut avoir une profonde communion avec Dieu et Jésus. Cela consiste en le distinguant des idoles de ce monde et de recevoir en nous cette vie éternelle, accepter le véritable enseignement que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ce Dieu n'est connu que par Jésus, ce qui signifie que ceux qui n'acceptent pas Jésus comme Fils de Dieu ne pourront jamais reconnaître Dieu le Père comme Dieu. La foi en Jésus, c'est le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Par conséquent, Dieu donne une justification qui croit en Jésus. Dieu donne une justification à celui qui croit en Jésus. Et cette justification reçue va produire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, le travail diaconal. Qu'est-ce qu'il a causé? Des bonnes œuvres, la cause en est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur consiste à nous libérer de la cupidité. Être cupide, se faire des possessions de quelque chose à quoi s'accrocher et mentir ou faire confiance en ces possessions comme Dieu. La circoncision du cœur aussi, c'est être libéré de la présomption que la loi est remplie. La circoncision du cœur, troisièmement, c'est être libéré de faire la loi comme chemin du salut et de devenir l'image de Dieu. Avoir en soi l'image de Dieu consiste à être impartial et n'accepter pas de pot de vin ou la corruption, rendre justice aux orphelins et aux veuves, aimer les étrangers et leur donner de la nourriture et des vêtements, exprimer sa gratitude à notre Dieu qui nous bénit. Donc accepter et ayez le courage de se mettre en soumission de notre Dieu, accepter le changement du Saint-Esprit pour entrer vraiment et sûrement dans le royaume des cieux. Il nous est difficile de nous changer nous-mêmes, même si nous connaissons vraiment la volonté de Dieu. Ce service se manifeste par des fraudes, des abus. Il faut abandonner le péché. Le premier péché, c'est de n'accepter pas notre Dieu comme un vrai Dieu, mais plutôt accepter la richesse comme notre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour avoir la cupidité. Même si nous avons un peu et que nous faisons confiance pour dépendre de notre vie, nous sommes tentés de ne pas se contenter de ce que nous avons, mais de gagner pour faire confiance à ce qui est créé. C'est de l'idolâtrie. Alors, pour nous,
Il ne faut pas se fier aux richesses pour vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin d'être reçu ici même dans notre vie terrestre. C'est ainsi que Jésus amènera cet homme à rechercher la vie éternelle, à communier avec lui et à rechercher plutôt les richesses du ciel. Nous devons donc renoncer à tout ce qui nous détourne de regarder le ciel et aussi de ne pas regarder Jésus et aussi accepter la croix. Ceux qui acceptent de mourir à l'égard de ce monde et de ces façons de vivre, sûrement le royaume de Dieu vient en lui tous les jours. C'est ce que dit le verset 21 de cet évangile. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Chers amis, notre vie terrestre dans le royaume de Dieu est une coexistence et une marche d'amour. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a aucune occasion de trébucher en lui. Cette lumière, c'est la parole de Dieu qui illumine le chemin de l'homme et aussi l'amour exprimé en acte et pas seulement en parole. Dernièrement, Dieu sait faire entrer les riches dans son royaume. Et ici, Jésus nous découvre son stratégie. Il a ajouté la petite foi en cet homme riche. Dieu est bon. C'est l'argument de Jésus pour le convertir. Ne croyez pas seulement en Jésus, mais acceptez aussi comme un enseignant. Jésus le corrige. Jésus a vraiment enseigné ses enseignements et dit, suivez mes paroles. Lorsque vous allez vendre et vous allez donner aux pauvres, c'est l'évasion de la cupidité. Donc, en tant qu'être humain, il n'y a pas de vertu et personne ne peut faire obtenir le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils accomplissent la loi, mais sont réticents à hériter de la vie que la loi promet. Cet accomplissement de la loi est vraiment externe, mais la vérité est que nos vies remplissent toujours les exigences de la chair. Donc, il faut devenir des hommes, des croyants qui craignent, qui aiment et qui servent ce bon Dieu. Il faut démontrer à nos proches que nous sommes devenus des pères de pauvres. Nous sommes des croyants qui suivent Jésus, c'est-à-dire nous sommes des enfants qui abritent en nous l'affection de notre Dieu. Il a déversé son amour sur nous chaque jour et son esprit travaille en nous pour nous changer chaque jour. Ce ne sera plus comme les enfants du monde qui veulent accumuler des richesses par la concurrence et aussi pour poursuivre des profits. Cette façon de penser est très contraire à l'esprit qui nous est donné. Il faut plutôt utiliser notre fortune pour l'amour des autres. C'est le vrai investissement, le sacrifice pour la justice et l'égalité dans la vie. Amen. Raisun fitahiny. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ao aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Kamoa fety afaly ambe ny foko feno ny tompoko. Voavelany ny ota marobe ny foko feno ny tompoko. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Jesosy tompo sy mpamonjiko, aza fangaro amikafisy. Nananjany lairany wavotro, aza fangaro amikafisy. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Atolojo anao ny tenako, karaisonao re Jesosy io. Ny fianako ny fofanaiko, karaisonao re Jesosy io. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Fantatro fa ny tompona metaka ny tanany tamiko. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ry mpiaino ajaina, afaka miaino ny tenin'Andriamanitra sy mifanerasera aminy, miray aminy noho ny fahasoavany. Ny faharoa, isaorana manokana ny eto Amborovy, indrindra amin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy. Mitodika aminareo fikambanam-behivavy, ao moa nareo birao izay mitantana ny te. Mampaheranareo amin'ny anaran'i Jesosy ny mpiaino rehetra. Mampaheranareo mba hanapiraisana aminy, indrindra nareo ny tanana mihetsika hampandroso ny fiangonana amin'ny toriteny ataonareo amin'ny ankizy madinika ao an-trano, fanondrahanareo andeha azy ao aty am-piangonana, ary koa mitaona ny vehivavy na ny tsirenim-pianakaviana handray an'i Jesosy dia mampaheranareo ny mpijery rehetra. Ny fivoriana izy reto moa ry hava-malala dia isaky ny zoma. Dia maro reto namantsika reto ny tonga eto, misy fampianarana, misy fianarana atao zavatra, ary misy le lazain'ny fikambanam-behivavy hoe mahaiza mizara, dia ataon'ny FPL na eto Madagasikara zany na any an-dafy. Dia ny tompony tahantsika, dia androany moa zany nanana fitahiana lehibe zay, tsy hoe ratsy ny cœur d'homme anankiroa tamin'ny heriny fa androany cœur de femme, zany hoe ny vehivavy miraka. Dia misaotra indrindra re tompoko, misaotra tompoko. O aminareo any eny tompo, itahy anareo aneny tompo, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo, ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo aneny tompo, ka nome anareo fiadana.
tanàna. Amen. Amen. Aoka iaraka ivavaka farany isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakay hataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fananao masina, mba hatehirizinay ny teninao amin'ny fonay madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hihatsara isan'andro isan'andro zahay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny teninao ane ny toky anay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.